Faly miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny gropy na isika izay mijery an'izao vidéo izao. Mety hoe amin'ny YouTube na tsy fantatro telecharge nareo tany amin'izay nahazoanareo azy tany dia ara-baintsika rehetrarehetra. Ity izany misy vidéo kely fandraisana anjara voalohany izay mba entika hifampizarana, izay mba kely ahy sy ananana dia alefako amintsika eto androany ilay izy. Vidéo hifampizarako aminareo androany izany fampiasana ny plugin VP Mail SMTP. Ny anton'ilay izy moa dia tsotra be satria hoe indraindray tsika izany manao projet en local, eny fa nefa na prod koa ary indraindray dia misy olana ilay envoyana mail. Mandeha tsara izy tokony handeha tsara izy araka ilay tenin'ilay plugin sy ilay rehetrarehetra izany rehefa ohatra ka hoe ampiarahana amina plugin contact form ohatra dia haintsika rehetrarehetra fa ny contact form 7 normalement tokony mandeha fa ilay serveur antsika local no mety misy olana kely na ilay serveur antsika rehefa prod izy indraindraikiny koa mbola mametraka olana kely ihany ary indraindray ao anatiny izany. Dia izay mihitsy no antony anaovako an'ity vidéo ity hoe hiconfigurer an'ilay VP Mail SMTP tsika mampiasa ilay Google iny izany, ilay service-ny Google iny no andeha ho ampiasaintsika. Dia avy eo tsika hanao testana plugin contact form 7 ihany koa dia hiezaka hi-envoyer an'ilay mail izany ao anatin'ilay contact form 7 dia hitantsika hoe tonga sa tsy tonga marina ilay izy. Remarque kely aloha ny antsika eto izany ataoko sur local ihany ilay izy na aiza na aiza ary mila connexion internet ihany nareo rehefa manao anazy izany satria tsy maintsy se connecter an'ilay console cloud-n'ilay Google iny tsika misy configurena kely ilay compte-nareo any izany tena marina mila mi-créer API kely tsika any anatiny any fa mila an'ilay credensial-ny iny izany ilay configuration dia tsy maintsy mba mila connexion kely ihany tsika ao anatiny ao. De toute façon ataoko départ à zéro mihitsy ilay installation hatrany amin'ny WordPress izany dia après installation en WordPress télécharger aloha tsika dia installena ilay WordPress dia après installation dia installer an'ilay VP Mail SMTP tsika dia hanao test aloha tsika, test envoi mail tsotra fotsiny dia rehefa mandeha iny izay tsika vao hampiasa an'ilay contact form 7 izany ao anatiny ao dia hitantsika hoe tonga tsara anatin'ny boîte mail marina ilay mail envoyé tamin'ilay izy izany. Ity moa vidéo voalohany ihany fa aorianan'ity mbola hiezaka ihany koa hanamboatra vidéo kely mahakasika ny Ajax amin'ny WordPress. Ajax satria indraindray koa galera kely tsika izany mety misy efa zatra na ilay niteneniko teo na ilay tamin'ilay VP Mail SMTP mety efa misy zatra be tsy mila an'ity vidéo ity intsony fa ho antsika mbola hoe tena débutant izany no omena an'ilay izy mbola tsy tena nanao an'ilay izy mihitsy na migalera be foana isaka manao anazy dia hiezaka hoe mba hitondra solution kely izany hoe fanoroana kely hoe ohatrohatr'izao ilay fanaovana anazy dia ohatran'izay koa ilay Ajax izany tsy natao hoe ho an'ny efa mahay be ity izany, ho an'ny efa mahay ve moa tsy araba soa araba tsara fa ho an'izay mbola tena tsy havanana na manana problème amin'ilay izy izany izay no anaovako an'ilay vidéo. Aorianan'ny Ajax dia hiezaka hanamboatra hoe création plugin ihany koa tsika amin'ny WordPress dia hi-créer thème personnalisé anankiray izany hoe manana HTML CSS nareo dia intégrenareo amin'ny WordPress ilay izy. Azo adaptena daholo moa ny rehetrarehetra izay nisy namana développeur izany teny hoe misy solution daholo io zavatra rehetrarehetra io fa fomba hanaovana azy fotsiny mety tsy mitovy fa hiezaka ny ataoko tsotsotra ihany ilay fanazavana sy ilay vidéo ao anatiny. Remarque kely aloha izaho izany Ramandry Sofetra Arjaona ny anarako mpampianatra informatika, mpampianatra resaka dev dia efa mba nanao dev elaela ihany koa surtout io resaka WordPress io izany efa mba elaela ihany nikitiana ilay izy dia izay no antony hoe andeha mba hifampizara kely satria hitako hoe ilaina ihany amin'izany fifampizarana izany sady mba aty amin'ny zavatra mba hoe mety ilana azy sy mahasoa no andeha hifampizara tsika fa tsy any amin'ny zavatra mety hoe vao maika mampihemotra izany amin'ny zavatra ohatran'ny zavatra hitantsika be dia be eny amin'ny Facebook eny amin'izao. Ok ary atombokantsika ilay izy voalohany indrindra izany hanao téléchargement na WordPress aloha tsika. Tsy maninona ilay version farany no alaintsika
Ataoko version française foana aloha ilay izy. Dia après tsika manao l'installation zany. L'installation tsy sarotra, tena mora, tena mora. Zay. Azontsika zany zao ilay en téléchargement compressed WordPress. Atsika maty izao. Ty izy ty zao efa maromaro ihany reto an'ankireto fa tsy maninona fa ty farany ty no alaiko ato amintsika. Efa misy kay tato tsy problème zany fa ampiasaintsika fotsiny ty anankiray vao azo ty zany. Dia alaiko iny Ty izy ty zany. Rappel kely ny WordPress manana dossier anankitelo izy VP admin, VP content, VP include dia fichier maromaro koa miaraka aminazy ao. Fa raha hikustomizena hiasa ao anatina WordPress anankiray ianao dia efa adio ny mikitikidika VP admin sy VP include fa ao anaty VP content foana tsika no tokony hiasa zany. Na misy erreur hoe tena mivandravandra be ary hoe misy erreur ny VP include sao izy na VP admin any anatin'ilay fichier iny dia tsy tsara ny mikitika an'ireny fichier ireny zany fa mety ho very ny zavatra modifienao raha misy resaka mise à jour tampoka ny arindrina any. Fa ao anatin'ny VP content foana tsika no mikitika aloha zany. Anankiray zay tokony manana serveur nareo serveur local WAMP na XAMPP izay fampiasanareo izay mahazatra anareo e. Na izy PHP moa tsy tadidiko ilay talohaloha iny fa izay fampiasanareo tsy problème zany fa ny important dia hoe mila mandeha fotsiny serveur anareo. Ny anahy zao ato ilay WAMP io efa mandeha izy io. Dia tous les services sont lancés. Normalement raha mandeha tsara izy dia maitsomaitso ilay icône ato ty. Dia efa tokony mandeha io zany zao raha ny tena izy reto avy ny ao localhost, PHP myadmin, Apache, PHP En fait ilay Apache sy ilay PHP sy ilay MySQL moa tena ilaitsika zany anatiny ao io koa no nahazo an'ilay hoe WAMP io Windows dia Apache dia MySQL dia PHP. Izay moa zany iny. Fa mety amin'ny fotoana hafa ny resaka kokoa an'izay tsika fa androany aloha iso concentré tsara ao anatin'ilay VP mail SMTP. Efa mandeha izy io fa ilaiko copienao anatin'ilay répertoire an'ilay C zany ilay dossierko ty. Ty izy ty zao WordPress dia renomeko kely aloha ilay anarany ataoko hoe envoi mail. Dia io envoi mail io alefako aty anatin'ny répertoire-n'ny serveurako WAMP 64 dia www nisy dossier maromaro tato anatiny tato fa nalefirindrako ato aloha satria dossier somary personnel koa ilay izy dia tsy tiako hoe hita be eo vita ilay copie zay zany tsy dia misy zavatra ngeza be hozy izy mantsy fa juste copiena ilay fichier téléchargé teo iny. Ankoatran'izay dia mila micréer base de données tsika. Manokatra PHP myadmin nareo par défaut route vide ilay ato zany raha ny tokony izy raha tsy dia misy configuration ovaina dia route vide foana ny atao anatiny ato. Créer base de données tsika. Anaran'ilay base de données ato ataoko envoi mail. Andeha ataontsika UTF-8 MB3 General CI ny encodage ato. Raha tsy manana ilay UTF-8 MB3 nareo dia UTF-8 General CI fotsiny koa efa mety io no anisan'ny encodage tsara io raha ohatra ka hoe hanao création base de données amin'ny resaka caractères spéciaux sy rehetrarehetra iny dia ilaina an'ilay izy. Nicréeko fotsiny ilay base de données fa tsy hoe créer tableau tsika fa ilay installation an'ilay WordPress zany no hanao an'izay création table izay ao anatin'ity zavatra rehetrarehetra ataontsika ity. Hiverina kely ato amin'ilay atsika amin'izay zany. Normalement efa voacopie ary ilay fichier dia hanao l'installation tsika localhost / envoi -mail. Izay no nanaovako an'ilay anarany tato envoi mail dia manao entrée za dia manome an'ity indication ity izy c'est parti. Hanao an'ilay base de données envoi mail. Izay no nataoko anarany teo. Ty izy ty zao envoi mail
Ty ilana les bases de données envoie mail. Dia ny identifiant, le identifiant nakao amin'le PHP-MyAdmin teo, zany hoe route vide an'le serveur base de données-ako zany, izay teneko izay route dia vide. Dia localhost dia ataoko EM ty, le initialen'le envoi sy le mail nataoko tato. Izay ataonareo tsy maninona na tsy navadika an'le hoe tsy novaina le VB teo ary le hoe préfixe na table fa ny olana fotsiny raha i-installer site WordPress maromaro nareo ka ataonareo VB daholo dia mety misy voatsindry le table anareo ao anatin'io serveur io zany. Fa ny tsaratsara zany ovaina foana ny préfixe satria ny anaran'ny table matetika plupart du temps tsy miova moa zany raha tsy hoe misy plugin vaovao installenareo dia iny vao mi-installer zavatra hafa zany. Fa ny plupart du temps le an'le base le WordPress mitovy daholo ny anaran'le table dia rehefa tsy manova préfixe nareo zany dia normalement tsy mety izay satria lasa voatsindry ny an'le efa site web taloha tao nicréenareo iny. Dia ataontsika EM ny amin'ity aloha. Izay. Dia mangataka lancer l'installation izy titre du site, envoi mail, identifiant, ataoko admin. Dia ity zavatra ity manome par défaut ato izy fa ny tsaratsara ataovy sady forte ihany le mot de passe no mba azo tadidiana ihany koa, na raha ity nataonareo dia mila notenareo quelque part io zany, na io mety tsy sarotsarotra ny hitadidy an'io moa no tena marina zany fa mila notena quelque part ilay izy fa na ataoko tsotsotra ihany aloha izy androany zany admin envoi mail 2024, ataoko an'io fotsiny admin envoi mail 2024. Mora tadidiana ihany satria ny anaran'le site fotsiny, ny anaran'le dossier fotsiny nataoko teo dia novaiko underscore dia nasiako admin sy 2024 tany amin'ny farany. Votre email tsy maninona ataoko amin'ity emailako ity ihany. Dia visibilité par les moteurs de recherche hozy izy, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ity aloha normalement azonareo cochena io, azonareo tsy cochena fa ny anahy eto zao pour but pédagogique éducatif fotsy ity tsy dia misy idirako loatra io zany fa afaka raha resakanao référencement sy ny SEO nareo SEO dia normalement tokony prendre en compte ihany hoe raha tsy tiana ho référencé ilay izy dia cochenareo io zavatra io. Fa raha ohatra ka tianareo ho référencé ilay site web anareo zany dia ajanonareo amin'izao izy zany fa ny antsika aloha ajanontsika amin'io ihany na izany na tsy izany ary. Izay, viditra ato tsika izany zao vita izany zao ilay installation. Ohatrohatran'ity zany ny front office tsika fa ny back office indray ity ato tsika dia admin nataoko tato teo dia nasiako admin envoi mail 2024 se connecté. Izay. Pour le moment aloha tsy resaka be aty amin'ilay aty amin'ny front tsika fa rehefa anao test na envoi mail avato tsika avy eo izay vao mikitikato zany fa ato anatin'ny BO foana tsika no hiresaka aloha zany. Dia araka ny teneniko anareo teo vola installation le WordPress zany izay vitantsika fa anao test le VP mail SMTP tsika plugin iny dikan'izay ato anatin'ilay plugin ato tsika no tokony mandeha aloha zany. Reto avy ny plugin efa installé par défaut Kismet sy Hello Dolly reto fa i-ajouter vaovao tsika. Dia manao recherche kely za VP mail SMTP. Azonareo téléchargena ihany koa iny dia hoe installena à part fotsiny zany miditra aty anatin'ilay dossier copiena aty izy zany envoi mail VP content dia plugin dia collenareo ato izy na téléversena ihany koa zany hoe ilay izy efa zip iny no alaina dia téléversena amin'ny alalan'ity. Fa ny anahy eto izao misy connexion kely ity dia ataoko amin'ny alalan'ilay installation en ligne nataoko
Nanao installation VP Mail SMTP, recherche VP Mail SMTP fotsiny aho dia ataoko installer maintenant. Miandry kely fotsiny tsika an. Dia rehefa vita eo an, dia activer-tsika ilay izy avy eo izany. Tokony tsy dia ela io an, fa vetivety ihany izany. Izay. Dia activena ilay izy. Réactualiseko kely an ilay dashboard an. Azafady. Anty miteny zavatra be dia be izy ato fa ny antsika tonga dia avadika kely aty amin'ilay dashboard dia tsika manao configuration manuel anazy izany. Réglage misy an'ity ato izany izao. Ireto zavatra ireto an. Misy an'ity hoe outils ity ato an, dia afaka manao test tsika izany ato hoe envoyer fetrahary envoyer un email de test. Dia envoyeko any amin'ilay compte-ko ilay izany izao. Ity izao ny anahy ny compte-ko an. Mail. Ireo izao ny mail koa mbola tsisy resaka avy any amin'ny WordPress mihitsy eo fa hanao test aloha tsika. Envoyer. Dia misy an'ity ilay izy rehefa vao manao an'iny nareo, un problème survenu lors de l'envoi de l'email de test. Io izany an, misy zavatra mbola tsy configuré normal ao anatin'ilay serveur antsika no mahatonga an'io zavatra io. Dia izay mihitsy ilay tiana hoentina ato anatin'ity ilay tutoriel kely ity izany hoe ahoana no manala an'izay zavatra izay. Dia atao anatin'ilay réglage aloha voalohany indrindra no ampiasatsika. Manontany an'ireto zavatra reto izy fa araka ny teneniko anareo teo ilay an'ny Google ity no dia ampiasaintsika ny service d'envoi. Mampiasa service Google tsika izany an, API Google handefa ilay mail. Dia misy an'ireto zavatra maromaro reto no apetany tato. Reto e. Manontany izy hoe ID client, dia secret client, dia ity copiena quelque part any anatiny anany an, dia enregistrena ireo zavatra ireo izay vao lié amin'ilay service Google ilay API iny izany ilay envoana mail antsika. Dia izay ilay andeha ho ataontsika vetivety izany ato anatiny ato. Izany hoe ahazoantsika an'ireto zavatra anankiroa reto an, dia aleo aloha tsika créer API crédential vetivety an, an'ilay ampiasaintsika hangalantsika ilay ID sy ilay secret client ity. Dia hanokatra kely za vetivety an. Izany. Asa aloha console cloud Google ity. Dia i-créer anankiray tsika. Efa misy maromaro ny anaty ato an. Fa i-créer anankiray vaovao mihitsy tsika. Nouveau projet. Dia ny anarany ataontsika hoe envoi mail. Dia créeko ilay izy. Miandry kely tsika. Ok. Ato amin'izay tsika verina mijery kely an. Envoi mail. Dia mankato amin'ny biblioteka aloha za an. Dia rechercheko kely ato ilay mail. Gmail, API. Io izy izao efa mipoitra. Dia sélectionneko iny an. Dia activentsika io. Activeko izany ho an'ilay envoi mail ilay vao créena teo an. Gmail API an.
Après ajoa an'ilay Gmail API teo an, raha miverina miditra ao anatiny ao tsika an, dia verena klikena ilay Gmail API an, dia misy an'ity hoe gérer ity ato anatiny ato, dia klikentsika io satria hanampy ilay identifiant miaraka amin'ity Gmail API ity amin'izay tsika izany. Dia hitanareo eto amin'ny sisiny eto ambony eto misy hoe créer des identifiants. Mila mi-créer an'io identifiant io tsika izany. Dia ho an'ny données utilisateur ilay izy hoe Gmail API tsy ho intsony fa io an, données utilisateur an, dia suivant. Nom de l'application ataoko envoi mail ohatra ilay teo ihany an. Adresse mail an, par défaut ilay anao ilay mi-créer anazy iny no ataony ao an. Fichier de logo angamba tsy fenoantsika ireny an. Coordonnées du développeur an, dia fenoko ny adresse mail-ako ihany aloha an. Dia enregistrentsika io an, dia continuer avy eo. Dia misy an'ireto zavatra maromaro reto ato ambany ato. Ity zany tonga dia dingantsika kely eto tsy maninona ilay na tsy kitihana ary. Dia type d'application manontany izy an, application web ilay ho ataontsika. Non, client web 1 tsy maninona. Origine JavaScript autorisé. Tsy fenoko iny an fa ity ilay URI de redirection autorisé ity no fenoko ato. Dia ny hamenoko anazy an, raha tadidinareo tato anatin'ilay réglage ilay VP mail SMTP teo an, misy an'ity tato ambany tato hoe URI de redirection autorisé ity. Dia ity zany dia ho afindrako ato anatiny ato. Izao. Dia avy eo manao créer tsika. Créer. Izay, nahazo ilay identifiant tsika izany izao. Dia izy ity an. Ity efa azoko kopiena sady ity. Ataoko anatina fichier bloc-notes any an. Bloc-notes an. Vita iny an. Dia mankato amin'ny écran de consentement ato tsika aloha fa indraindray rehefa tsy voagérer koa ilay ato amin'ny écran de consentement ato an, dia miteraka olana kely ilay izy zany amin'ilay application antsika fa lasa tsy ataony ilay izy. Test ataontsika tonga dia publier ilay izy an. Confirmer. Izay. Dia hiverina kely ato amin'ny identifiant za an. Afficher ity izy ity izao an. Client web 1. Ity ilay ID client teo an, fa ny secret zany ho alaitsika ihany koa an. Code secret du client. Dia reto amin'izay zany an dia ho copientsika ary anatin'ilay fichier antsika. Ary anatin'ilay configuration azafady. Ity aloha zany an. Azafady. Kato zany an. ID client an. Dia secret an. Dia enregistreko aloha io. Les réglages ont bien été enregistrés an. Toka tsy sovaiko ireny an. Fa misy an'ity amin'izay ato hoe autoriser l'extension à envoyer des emails en utilisant votre compte Google. Dia klikeko iny aloha. Dia enregistreko ity. Sélectionner un compte. Ils canaux liaison zany an. Google n'a pas validé cette application. Bien sûr, manao an'iny izy fa mila mi-cliquer ato tsika zany amin'ny paramètres avancés. Dia continuer. Dia miverina izy an, fa tonga ato manao an'ity erreur-na
SSL certificat de problème unable to get local user certificate ity, izany hoe mbola tsisy an'ity certificat ity indray izany ny problème antsika ao anatin'ilay serveur izany izao. Raha nandranaritsika hoe envoi ato izany, dia sûr fa mbola tsy handeha ohatran'ilay teo ihany io, mbola hisolana io izany raha manao jereo ty ara tsy cliquable akory izy tao anatin'ny tao satria mbola misy an'ilay erreur tato. Fa mahatonga an'izay erreur izay ilay serveur local antsika mihitsy izany mbola tsy manana ilay certificat ilay mi-autoriser an'izay zavatra tokony ho alefa izay, ilay envoi mail certificat nataony moa izany izay tiany tenenina io. Dia izay izany tokony mbola mila réglena kely aloha. Dia télécharger tsika Casert PEM. Dia télécharger kely an'io tsika. Dia misy site web izay efa mameno io Casert. Tamin'ny Curlata raha tsy diso misy anazy. Dia izy ity Casert PEM. Dia io no téléchargentsika izany. Mila mi-télécharger an'io tsika dia installena any anatin'ny PHP anareo any anatin'ilay serveur WAMP ilay izy izany, izany hoe makato WAMP 64 dia bin dia PHP raha tadidinareo nisy fotoana teo ny teny hoe ny anahy zao ny version PHP installé ato izy 7.4.33 dia ataoko an'io izany ilay 7.4.33 dia misy an'ity dossier extra ity ato dia ilay SSL ny anary ity efa misy izao. Dia installeko ato ilay izy, enregistreko io izany. Tokony ao ny ianao satria efa mitovy ihany io efa ao izany, enregistrenareo ao izany io fichier casert.pem io. Rehefa jerentsika izany ilay ato anatiny ato Casert PEM bin PHP 7.4 extra SSL dia misy an'ity casert.pem ity ao anatiny. Normalement izany tokony misy an'io ilay servernareo. Dia misy configuration koa mila atao anatin'ilay serveur izany anaty php.ini. Klika an'ity nareo dia misy ato hoe php.ini ao anatin'ilay PHP 7.4.33 dia misy ato hoe php.ini. Dia jereo kely fa misy hoe k-info izay eo ambanimbany ao. Io dia mila fianoanareo an'ilay nikopiena anazy tato ito izany. Dia aza tiany manisy guillemets ato, guillemets simple na guillemets double dia esorina ilay commentaire tato ity. Dia ohatran'iny ihany koa ilay OpenSSL ity asiako ihany aloha mba tsy hiverimberenana be avy eo raha sanatria misy olana. Dia kopiako ato ity. Ankoatran'iny ankoatran'ilay an'ilay Apache izao tsinona ity. Ity raha mamaky tsara nareo dia hoe PHP 7.4 fa PHP.ini Apache module no teneniny tato izany izao. Fa ilaina ihany koa ny manova ny PHP.ini an'ilay PHP misy ity izy ity izao. Dia editeko aloha double clic fotsiny io dia efa tokony sokatra amin'ny bloc note dia manao recherche kely ihany k-info suivant dia colleko ato ity azafady misy tsy ampy ilay teo casert.pem io no tokony ho izy satria lasa ty ohatr'izay tatoko ty ohatr'izay enregistreko iny ohatran'izay koa ilay anankiray taty. Tsy ampy ty tiako tsy ampy ty izay efa niova daholo ny tato izao Casert PEM ity ny an'ilay PHP.ini iray enregistreko iny dia efa ohatr'izay koa ny an'ilay PHP.ini iray. Izay rehefa vita ireo dia redémarrer kely ny service rehetrarehetra.
atao anatin'ny serverako, serveur localako. Mijery kely tsika rehefa miverina maitsomaitso io an. Dia iverenako kely amin'izay an ilay aty amin'ilay configuration teo an, réglage an. Tazomitsika ilay Google taty ihany ity an, dia efa napetraka ireto zavatra ireto an. Autorisation efa ao an, fa testentsika ilay outil zany, io izy io zao an. Jereo fa efa cliquable ity. Dia raha hanao test tsika ato, jereo fa mbola tsisy tato zao an. Email mbola tsisy tato an. Manao envoi mail tsika ato. Dia jereo fa succès, l'email de test a bien été envoyé. Jerevantsika kely izy an. Zao, VP mail, SMTP, io fa hitan'ny soamantsara ilay izy, congrats. Dia hanao test anankiray amin'izay tsika an. Hanao test anankiray ana plugin anankiray, installe plugin anankiray vaovao indray zany an. Ajouter une extension contact form 7. Izay no installeko. Contact form 7. Vady. Form 7. Kely izy an. Ataontsika kely ilay plugin contact form. Tester installeko. Dia activetsika izy avy eo. Activer an. Réactualiser kely ilay dashboard an. Dia ity misy contact ato. Dia i-ajouter, inona moa ny ajouter, efa misy anankiray nataony eo an, formulaire de contact. Ity izy ity zany izao, ity no dia ho ataontsika vetivety an. Dia anandrana andefa an'io tsika zany amin'ny alalan'ity wordpress ity. Ity an, copier-tsika ity, copier an. Dia alefako any anatina page anankiray ihany. Par défaut moa raha tsy diso an, manana antsika ato hoe page d'exemple. Dia ho asiantsika formulaire eto ambonin'ity an. Carte page, page d'exemple. Dia ajouteko formulaire. Attends, ajouter-tsika. Ataontsika ety ambany aty tsy maninona. Ataontsika anatina paragraphe anankiray. Dia colleko fotsiny ity. Mettre à jour. Actualiseko. Tokony misy formulaire zany ety ambany ety raha tokony izy. Dia alefa amin'izay tsika. Votre nom, envoyeur. Dia ity ataoko hoe Fetrahary @gmail.com. Dia objet test envoi mail. Ceci est un test de mail. Dia envoyer-tsika ilay izy an. Merci pour votre message. Il a été envoyé. Dia jerevantsika vetivety an. Actualiser kely an. Dia izy ity zao. Test envoi mail. Corps du message, ceci est un test de mail. Io ilay nalefantsika teo. Zay zany an, mahakasika ny configuration fohy an, ana VP, mail SMTP. Dia créer identifiant ihany koa tsika
Ho ana API Gmail izay nicréena tao anatin'ny console cloud-n'ny Google izany dia iny no ampiasaintsika ho an'ilay VP mail SMTP. Dia avy eo tsika mitester contact form 7 hoe ahoana ny envoyer ilay izy. Io fa mandeha normal tsara izany izao ny any anatin'ny localhost-ntsika rehefa mandefa mail tsika izany. Tokony tsy dia hoe miavaka be amin'izay rehefa tena serveur ilay izy mety possible raha hoe désactivena iny izany fa tonga dia efa ilay an'ny par défaut ihany no ampiasainareo fa ndraindraiky tsika migalera be ao anatin'ny hoe local dia manao test-na mail dia tsy mety mandeha mihitsy ilay izy. Dia iny zany ity zany mba vidéo contribution kely voalohany aloha raha ohatra ka hoe misy ny remarque na fanontaniana na zavatra tianareo ohatra hoe ho hatsaraina ao anatiny tsy maninona fa afaka mandefa MP ihany na mandefa mail efa io fetrahara@gmail.com iny na ny adresy mailako izany dia misaotra anareo nanaraka ny vidéo. Izay aloha izany ity vidéo androany ity. Nkasitraka.